Jesosy mifanatra ianao izay toerana misy ianao no tiako hisy ahy Jesosy fa lanitra tokoa izay misy ianao aza vela izay fa namasinao iondrika hijery ny tany fa efa tonga zanakao tokoa dia makamamy ny fisianao amin'ny androm-piainanay izay tokoa no azo arina amin'izany tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izay fa efa nanandrana izahay Jesosy hoe nandeha nitady mpiadanana teto sy teroa fa tsy nahita fotoana ny aonanay sy ny ombonanay taminao Jesosy tonga lanitra zay misy anay. He's unto
fanomezana izy anadiny zao toerana misy azo ao Jesosy fa hiatoraka satria fantatro fa eto ianao zao dia tsy andany fotoana isaina zay tsy tokony ho saina koa fa hankafy fotsiny fa eto ianao aoka ny momba rehetra hitsaoka ilay namorona azy aoka Jesosy ho arindrina ny varavarana rehetra aoka ho tsapako ny asarobidy ny fanatrianao ka tsisy avelako isongona na andravy izany androany ahiona aminao Jesosy iona amin'ilay tiako indrindra ilay maty amonjy ahy ilay nanomana toerana tsara mba hitoerako Lay to the wheel now.
zay rehetra nitahin'Andriamanitra dia aoka izy tia tanana mafy be ho an'i Jesosy. Fotoana spesial ho antsika androany a
fotoana manokana ifaraisantsika amin'ny teny pampatsiahivana ny atao hoe ianao sy ny mandrakizay. Ianao siza hoe ianao sy ny mandrakizay. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Androany ariva Jesosy dia mangetaeta tia andray teny fiainana avy aminao. Tsy le teny mahazatra ny sofiko ary mitondra fampaherezana ho azy satria amaly ny etaetaka eto tany ihany. Fa indrindrindrindra ny ananako fahatsapana ny asarobidiny fisiko miaraka aminao ho any amin'ilay mandrakizay izay nomaninao ahy. Mitenena amiko Jesosy androany ariva. Vonina ny aino sy andray izay teny fiainana avy aminao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Asio tehaka mafy be ho an'ny Tompo. Mahazo toerana vetivety. Mila fantatsika tsara izao fahamarinana izao. Mila tena ho apotsika ity fahamarinana ity. Natongavany ny Jesosy teto ambonin'ny tany dia hitady sy hamonjy ny very. Rehefa verin'ny olona Andriamanitra dia tsy nisy ny raharahian'Andriamanitra izay Edena any. Tsy mifantoka tamin'ny Edena Andriamanitra fa mifantoka tamin'ny olona Andriamanitra. Ny marina ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny azahoany antoka fenao io zahako rehefa hiala eto ka makivaky mandrakizay dia ao aminy. Zay ny tena vesatra ao am-pon'Andriamanitra. Zay ny nanrahanyray an' Jesosy zanany amonjy antsika. Tsy mampaninina na tsy manana ninnin'ny eto tany azy ianao fa manana an' Jesosy. Mety marary fa manana an' Jesosy. Mety mbola fierezina akory fa manana an' Jesosy. Mety mahantra fa manana an' Jesosy. Mety manan-karena koa fa manana an' Jesosy. Ny fiainana mampalahelo indrindra iainana amin'ny fandalovanao eto ambonin'ny tany raha sanatria ka mety be ny fiainanao fa tsy ampy Jesosy. Rehefa ny finoana an' Jesosy ny tena harena dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe nisy Lazarosy fierezina teo am-baravarana vavadina mpanan-karena anankiray manan-katao. Avy ny alika ny lelaka ny feriny fa rehefa maty Lazarosy dia noentin'ny anjely hoe ny tratrany Abrahama izy. Raha isika ny bokin'ny Lioka 5:10 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary nisy olona malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy eo amin'ny latabatra ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avy, ary ny alika koa dia avy ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay malahelo dia nentin'ny anjelo any tratrany Abrahama, ary maty koa ilay manan-karena dia nalevona. Ary nijaly tao amin'ny fiainatsita na hoe adesy na hoe helo ilay mpanan-karena ka ny andrandra dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantsika nanao hoe ry Abrahama raiko mamindrafo amiko ka irao Lazarosy mba anompoka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba ampangatsiaka ny lelako fa fadiranovana ato anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka tsarovo fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro niainanao. Lazarosy kosa ny zava-dratsy fa kehitriny izy no ampifaliana aty ary ianao kosa no fadiranovana. Ary rehetra noho izany rehetra izany misy tevana makadiry ajadony eo anelanelantsika mba tsy ho afa mita akeny aminareo izay te hialy ety ary tsy ho afaka mita makety aminay izay eny aminareo. Dia hoy ilay mpanan-karena mangataka aminao ary raiko mba irao Lazarosy akany amin'ny tranony raiko. Fa manana raha lahadimy mba ilaza tsara aminy fandrao mba ho tonga aty amin'ity fijaliany ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana ny Mosesy sy ny mpaminandry zareo any dia aoko ian'ireo izy. Fa hoy kosa izy, tsy ry Abrahama raiko fa raha misy miala maty kakany amin'ny dia mba hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy,
raha tsy miainao ny Moïse sy ny mpaminany izy dia tsy etiano izy na dia misy mitsangana maty aza. Amen. Hoaiza ny mandrakizay ianao. Ny tena fahasambarana dia isika ao amin'i Jesosy rehefa miala eto an-tany. Tsoroko aminao ry havana fa zany 70 taona sy 80 taona sy 100 taona zany vetivety. Vetivety. Ary miandro ny fotoana ialana ho eto an-tany ty zao tontolo zao ty. Ary aoriny ty zao tontolo zao ty dia misy mandrakizay miandry ianao. Io fiainan'olo fiainana tsy manam-pahataperana. Zay nomanina Andriamanitra ho antsika atao hoe ao amin'ny Kristy. Io amin'ny Kristy io nefa nomaniny Jesosy mialohan'ny akarany ho any an-danitra. Io ny atao hoe paradisy. Jona 1:7-9 nampionana ny mpianany Jesosy dia niteny hoe anako nareo aza malahelo ny fonareo izy minoana Andriamanitra ray dia minoa akoho. Ao an-tranony raiky ozy izy misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nalaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Dia any amin'izay isy no isy anareo koa. Dia rehefa tonga ho avindray aho izy aka anareo ho any amiko, zany hoe misy toerana voaomana atao hoe ao amin'ny Kristy. Fa safidy tsy maintsy raisinao eto an-tany zany androany. Amin'ny fanekenao ho ateraka indray ho isan'ny olona tsy iaina amin'ny fanaony zao tontolo zao fa olona iaina ny sitrapon'Andriamanitra. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, toerana ao amin'ny Kristy, dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao reo. Ka amin'Andriamanitra ny atao hoe fahasambarana. Ny fananan'Andriamanitra antoka fa azy ianao ary ao aminy dieniny ety amboniny tany. Andriamanitra dia nametraka ny fahatsarana sy fahasambarana ambony indrindra avy aminy ho andreo olona mijoro sy manao ny sitrapony. Sainy fahaveriko ihany vao niody ny Adama edena ny esorin'Andriamanitra voalohany. Noho izany ny atao hoe fahasambarana tsy ianao manana edeny hita maso nefa tsy misy Andriamanitra. Fa ianao ao amin'i Jesosy aloha vao ny ambony rehetra. Io toerana lazain'i Jesosy io dia toerana voafaritra mazava tsara, fa toerana atao hoe cité d'Abraham, cité eny tratran'ny Abrahama ny anarany. Nataon'Andriamanitra sy nomanin'Andriamanitra ho an'izay mino azy. Mino fa raha Jesosy nanao ty fanoharana makasika momba ny Lazarosy ty, zavatra tena nisy io matoa nomeny anarana, fa tsy tantara akory. Tsy hanganongano mahafinaritra ny sofina, fa tehiteny Jesosy hoe voalohany misy fiainana orinan'ny fahafatesana, ny ray eny tratran'ny Abrahama ary ny ray any Adesy na any amin'ny elo. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina? Ny famirapon'Andriamanitra no hitahiry antsika tsy ho very, atonga antsika hanapahatsapana ao anaty hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaontsika, andray an' Jesosy Kristy dia ho tafitasoany amin'ny toerana io ianao. Rehefa tonga tao paradisy Lazarosy dia voalaza fa adino ny fahoriny tamin'izy tetỳ ambony tany, vita momba ny fanambaniana, mampitoerana azy eny ambavahady dia ny alika amin'io milelaka amin'ny feriny, vita ny fanoliana, tapitra ny fanaintainana, niadana sy nitsahatra izy any amin'ilay tontolo mandrakizay izay nomanin'Andriamanitra ho azy, tsy manam-pahataperana, tsy ho fiainana intsony, zany hoe lasa mifampahorina tetỳ ambony tany zany sy ny fantrana sy ny fangiry firiny tao anatin'ny aretina izay nilalovany. Fifaliana sy firavoravona ary fahasambarana mandrakizay no niaina ny Lazarosy. Ilay mpanan-karena ratsy fanahy kosa manana ny rehetra tao amin'ny elo ny manana ny atao hoe fahoriana fadiranovana tao amin'ny elo, nitazana ny Lazarosy. Na dia efa nijaly mafy aza nefa izy dia mbola nahita sy nihevitra ihany ny Lazarosy ohatr'ilay teo ambavahadiny mihinana ny sombotsombony latsaka eny amin'ny latabany. Satria tsy sananiraka ny Abrahama izy na niteny tamin'ny Abrahama hoe tena maina ny tentako raiky fa mba homeo rano hosotroko.
fa lazarosy foana irao lazarosy kimetsika irao lazarosy satria mbola nieritreritra izy hoe le fiainana teto ambony tany lazarosy fa nirakiraka rehefa tongany fa jereo niado any lazarosy mahandry tafita i Abraham ozy izy tsy afaka nao an'izany lazarosika misy elanelana be sy efitra be mampisaraka atsika amin'ny aty sy ny any noho izany tsy afaka manao an'izany ho anao izy tsy naniraka ny Abraham izy fa lazarosy mba hanome rano azy fa may ny afo izy ary matoa Jesosy miteny an'izany tena misy ny elo maty ketaeta zay very andry ary tiako fantatrao fa mbola mandre etaeta ny ainao rehefa miala ao anaty vatanao. Jesosy nanao an'io nilaza n'io tantara io raha manambara izy mahakasika momba ny fisinjany fahaverezana mandrakizay zany sy ny atao hoe paradisa zay misy itoeran'izay olombovonjy rehetra ka miala eto ambony tany afaka amin'ny fisasarany makao amin'i Jesosy Kristy midika fa matoy izany ny zava-misy dia mbola tsy nisy very ny fahatsapana rehefa miala eto tsika ka mbola ao amin'ny tontolo ara-panahy mananaina dia zao ny zavatra mitranga matoy ianao mangetaeta mitady rano mety noana koa tsy very tadidy matoa mbola natadidy an'ny lazarosy io zany le fanontaniana tiako apetraka tiako amalinantsika ny amin'ny hoe pastera mbola mahatsiaro olona ve anao raha ohatra ka miala eto io aloha zany lazarosy zany aloha niala teto tany dia mifankalala tamin'le mpanan-karena nalala ny lazarosy nangetaeta izy tao amin'ny elo nidika an'izay vao miala eto ianao dia mbola mahatsiaro mangetaeta dia ozy Abrahama hoe tsy mety tsony hoe zay efa ty ny makany tsy afaka miala eto tsony lazarosy fa efa aty izy noho izany tsy afaka makany aminao izy ka nafantatrao azy izy dia tazatazany fotsiny fa tsy sy ifandraisanao aminy tsony. Ry olombelona raha eto an-tany ianao dia eto no afaka ny manapa-kevitra hoy Jesosy eo anatin'io tantara io ho aizany mandrakizay ianao ny toerana isy ianao raha-pitso amin'izay mandrakizay miandry ianao afaka misafidy ianao na hiaraka amin'i Jesosy na ho ratsy fanasy ratsy saina kely eny foana mandritry ny androm-piainanao ray manontolo eto ianao manapa-kevitra hoe ho aiza aoriana ny fahafatesana eto no mety ny fanapaha-kevitra fa akoatry ny eto tsisy na inona azonao atao akoatry no mizotra any amin'izay safidy ny raisinao teto ambonin'ny tany. Rehefa maty ny olombelona tsy misy azo atao intsony. Tena hitranao ao anatin'ity tantara ity ny angavy le mpanan-karena hoe raha azo atao dia mba teneno le mpanoa teny ambonin'ny tany teneno ry fianakaviako any mbola manana rahalahany mbola mety mananjanaka mbola mety mananankonana fa za te hiteny aminao fa te hiteny ty mpanan-karena ty hoe aza manaiky ny ho faty lavitra an' Jesosy zany rea miverena aminy dia mbola manam-pofinainy ianao sainao ne neniny ty mpanan-karena ty fa saingy tsy misy azo atao intsony satria efa nepita ho any amin'ny mandrakizay izy tahaka zany ny manompo an'Andriamanitra eto ambonin'ny tany kanefa tsy tonga saina ny amin'ny fisiny mandrakizay ny lohan'ny fotoana ny ponao an'Andriamanitra aza manamafy ny fonao ozy ty mpanan-karena ty na ianea teny ambonin'ny tany na ianea tambola velona dia efa nandray nahafantatra ny fisiny zao fahamarinany zao mba ny ovako tak'izay tsy nanamafy ny foko fa nanao zay asoa ny fisiko tambola olombelona teny ambonin'ny tany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny zavatra navelany ho an'ny ankonany vola makarena fa ny mampalahelo tsy mba namela Jesosy ho an'ny rahalahiny sy ny ankonany izy navela ny trano fiara tsara tareha satria reny koa moa tsy afaka naraka azy mazava ho azy ny vola mifananam-be fa ny problema anankiray tena nanenenany rehefa tonga ny ala teto ambony tany izy ho any amin'ny mandrakizay dia ny volany tsy nanaraka azy nefa tsy mba namela Jesosy ho an'ny taranaka faramandimby sy ny mpiray-tampo taminy izy teo izy va tonga saina fa ny tokony napetrany ho an'ireo dia Jesosy aloha tokony Jesosy aloha ny lara-pahamena satria rehefa hiala eto ambony tany izy ka hiatrika ny mandrakizay tsy misy Jesosy
dia tsy fahafinaretana no hitany indrisy any amin'ny elo izy no mitaraina ny antsovonjy amin'ny Abrahama mandiana mba ilazao ny fianakaviako any ambonin'ny tany. Teo izy vao tonga saina fa ny tokony napetrano an'ireo Jesosy rery ihany aloha. Hoy izy tamin'ny Abrahama hoe, Abrahama fantatro fa vita ny amiko, mbola mananjanaka manana rahalahy eny ambonin'ny tany aho, mbola any mivadiko, mbola any ny havako, mba miangavy re aho e. Ireo re Lazarosy mba nahitradry-zareo fa tsy tiako hoe tia amin'izay misy ary zareo, tena tsy tiako ho tratran'izao problemin'izao zareo. Dia hozy izy Abrahama hoe, efa any ry Mosesy ry mpaminany ry evanjelistra ry mpampianatra sy ry apôtra sy ry pastery efa nandrery zareo reo teny mpahamarinan'ireo, ohatranao ianao nefa nandre fa tsy ny raharaha. Dia hozy izy miady varitra kely izy, raha misy avy ety maty makany mety miova ry zareo. Ry malala, mety malala olona efa maty ianao, maty tamin'ny fahotana, mety maty tsy nalalan'i Jesosy na koa tsy nino azy. Fa za teteny aminao, mety mitaraina ohatran'io mpanan-karena io koa izy any amin'ny elo, miteny sy miantsoantso dia miteny amin'ny Tompo hoe, Tompo, raha azo atao re mba andana teneno ihanina, fa tsy mety io zavatra ataony io. Mandana izy teneno tena hibebaka fa tsy tiako izy hiantra aminy zavatra iainako aty. Mety olona akaiky ny fonao le izy, tena tianao le izy, dia diso fanantenana izy tamin'ny diany teto ambony tany, tsy nametraka ny lanjany mandrakizay, tsy nametraka ny sitrapon'Andriamanitra laram-pahamehana, fa zahatra miainy fotsiny, fa tsy mampiaina ny tenin'Andriamanitra. Fa za te hilaza aminao amin'ny fotoana anankiray, raha eo naminy ianao nefa ianao nahalala fa tsy mba nitony ny filazantsara taminy, dia zao ny zavatra hitranga. Ny andanitra isika itoro eo amin'ny fisarana, ifaisi iravo anatira ny tompo nefa misy maroany mijery anao ka itomany ikikasi itradrada tawe
tonga ny alika ny lelaka ny ferin'le malahelo nefa zanaky Abrahama satria miantso any Abrahama hoe raiko mafantatrareo le tiany Jesosy ho tenenina ny mahazanaky Abrahama raha Abrahama andray nareo dia manao ny asany ianareo any ambadika ny komety sy olona fantatrao tsara fanahy fa mandany Jesosy olona tianao izy olona manisy soanao miangavy anao torio Jesosy mpafantaro azy fa hifarany zao tontolo zao tena misy ny elo ozy Jesosy eto raha izy Jesosy io mety misy olona akaky anao very any amin'ny elo maniry ny fiovam-ponao fa tsy hitany masonao fa any amin'izay toerana misy azy araka io fanambarany Jesosy io satria tsy tiany ho any ianao ka hijaly soro loatra tahaka izay heretany tsy tiany ho vavolombelonao ny elo anio ty afatra tiany renao anairana anao atiako fantatrao ao am-ponao ny fahamarinana ao ambadika ty afatra zarainy ty androany ty afatra ty avy amin'i Jesosy raisy Jesosy dia miala amin'ny fahotana aza manao ny asany devoly manohatra n'Andriamanitra amin'ny ota sy ny fiainam-paharatsiana miala amin'ny lalana feno fahotana sy fahalotony io raha mety mbola manam-pofinainy ianao ka afaka niaino zao afatra zao miverena amin'i Jesosy aza manao ankila-bao ny fiainanao elanelana ray segondra misy ianao sy ny fahafatesana mbola misokatra ho anao varavara ny fiverenana aminy na mbola manam-pofinaina mbola misy antenainy ianao misokatra ho anao ny tanany fotoana zao ibebanao marina ary zany no mahatonga an'i Jesosy isan'andro manokatra ny tanany amin'ny fotoana rehetra handray ny mpanompo mba hiverina aminy tsy hoverimaina ny andraza eny alatsany fa hitodika ny zanany amaly ny antsony misiry zay amin'ny teny frantsay viens à moi mon enfant tika anao androany anokatra ny fonao anatiny ton'io izy io amaly ny etaetan'i Jesosy milana dia zavatra faran'izay bitika sy kely azy nefa fantatra fa mampalahelo an'Andriamanitra Alléluia viens à moi mon enfant pourquoi aurais-tu peur de ton père car mes bras sont grands ouverts je suis là oui je vois les larmes dans tes yeux et j'entends ta douleur et j'entends les cris de ton cœur mon enfant mon amour te consolera car je t'aime infiniment alors mets ta confiance en moi car tout ce que je dis
fiverena lesotana. Tanteranao izy fa fombola mpanota ianao dia efa mato sy mato anao Jesosy. Ny alehiben'ny fitiavany sy ny famindraponina ny loran'ny ainy sy nandatsahany rany anananao antoka ny alehiben'ny fitiavany fa tsy miova mandrakizay ny fitiavany eo am-piandrasana ny fiverenanao. Mety tsy nisy occasion sala amin'izao ty mpanan-karena ty nanam-pandrina izy nefa tsy azo efa intsony. Ozy izy hoe irao Lazarosy iverina ho any amin'ny fianakaviany. Fozy izy Abrahama hoe tsy mety intsony zany. Nefa za te hiteny aminao, maninona ny mangatakandro raha mbola manana fotoana. Manam-potoana ianao, manana tombony ianao. Ndana toroio Jesosy. Zarao ny anarany. Ampahafantaro ny firenena rehetra ny asa famonjena izay nataony. Ozy Abrahama hoe tsy misy mpanompo tsy misy olona hoe tsy afaka makany Lazarosy fa misy mpanompo any. Ary rehefa tsy hainao an'ireo izy dia tsisy ninina azo atao an'izay eny ambony tany. Maro ny maneso manamaivana ny teny rehefa zaraina ohatr'izao manao tsinitsinina famonjena. Nefa tsy mahalala fa ndray mpimaso ny ainao sy mombanao ray manontolo dia tsy eto tany tsony ianao. Ry havana malala ao amin'ny Kristy Jesosy, ndray mandeha ihany no fiainana fa tsy indro. So dia mbola tsy azonao ihany ary. Ndray mandeha ihany ny olona miaina fa tsy indro. Ary ny fotoana atao hoe anio tsy miverina. Misy ny opportunité omen'Andriamanitra mety amaivaninao nefa fotoana tena nomen'Andriamanitra anao mba hahafahanao mijoro sy manambara ny aminy amin'ny hafa. Mbola tsy azo mbola tsy azonao ihany ny fanayany talohan'ny vatany efa nisy antraminy izahay. Raha mbola tsy azonao ihany
rambola tsy azonao ihany misafidy aneny ao hitantane amaritana ny mandraky izaye rambola tsy azonao ihany rambola tsy azonao miety ankina ny zava-drehetre fantatrao fa ny ainane tsy mifametre ny fanay ane tsy mety eo faty ny afobe ane tsy misy matanty hoaizy anao raha mandao ny tany fa ny any tsisy fiafarane sao de mai 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 fa tsy omby vava ho any patsy mai 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 rehefa neninao ano mandatsy sao de mai 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 tsy hoe adala fa tsy te alale mai 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 nefa tsy afaka miale rambola tsy azonao ihany rambola tsy azonao ihany indray mandeha matiany aneny olona de hoany fitsarane rambola tsy azonao ihany rambola tsy azonao ihany tsy mitovy aneny olona mitolo sy ny olona matianaty fisalasalane rambola tsy azonao ihany rambola tsy azonao ataonao hoe tsy maninona ny manao tsinitsiny famonjena lehibe toy izao miaino namonjeny anao ahoana ramba zay lazaino atao ny famonjena tsy amidy fa ny velona no afaka misafidy sao de mai 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 fa tsy omby vava ho any tasy mai 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 rehefa neniny izay no mandatsy mai 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 tsy hoe adala fa tsy te alale mai nefa tsy afaka zavatra tiako tsapanao miazakazaka ny kristianina mampafantatra an' jesosy manomana ny fampakarana ho an'ny olona zay afaka iainy teny-pahamarinana fa za koa tehiteny aminao miazakazaka koa ny antikrista amin'izao sy ny mpaminany sandoka manomana fatongavany bibidia sy lelehilanota zavatra itovizany mpaminan'Andriamanitra sy ny mpaminany sandoka dia efa manomboka tafiditra tsikelikely ny fanehoandreo mpaminany sandoka sy ny antikrista zay efa tonga eto ambonin'ny tany amin'ny fanatanterahana faneho-mpamantarana sy fahagagana koa mba handresena lahatra na ny olom-boafidy aza zavatra anankiray tiako tonga ao anatin'ny fotsika tsisy vokatra mahamaiky ka mahateretsika ilazana fa io Jesosy fa ny vokatra ao ambadiky ny fruit aseho eny am-panimpona dia hita taratra amin'ny toe-panahy manambara zay tena avy amin'i Jesosy teteny aminao fa tsy vitantsika ny miainy eto tany tsy misy an'Andriamanitra ary rehefa tonga ny antikristy sy ny bibidia amin'ny fotoana zay tena anapahany eto satria ny fiangonana alainy Jesosy sy apakary ny alohan'izany fotoana zany dia tady dio fa tsy afaky nividy ianao tsy afaky hivarotra fa tsy maintsy tonga dia tafiditra ho azy raha te ho isan'ny olona hoe miadana kely eo anatin'ny fotoana foeto ambonin'ny tany no mariky ny bibidia ary amin'izany dia fahoriana
tsy mbola nisy toy izany ho an'ny olona izay tao anaty fahavarim-barianana ka taraiky tsy tafakatra tamin'ny fampakarana tamin'ny fotoana ny verenan'i Jesosy apakatra ny fiangonana. Zavatra anankiray no angatahako aminao. Ny Satana dia miasa ao ambadiky ny zavatra anankitelo amin'izao ny faran'izao. Miasa izy amin'ny herin'ny mamona, zavatra hita maso. Miasa izy amin'ny resaka teknôlôjia. Jereo ny olona amin'izao fa manomboka mihena ny communionao amin'Andriamanitra, fa mitombo ny communionao amin'ny telefônina. Manomboka mihena ny fiainam-bavaka ao. Ny fahafahanao tena hoe manam-potoana itokanana iresana amin'i Jesosy. Tiany devoly perturbena. Fandroany ianao io trompety io sy ny feon'arkanjely. Ka iseho ny mpapakatra izay andrasanao dia ho tafavoaka ianao. Tsy mampaninona ny sotoany na manany ianao. Fa le fananana ve na tonga anao anona ny toetra le mpanan-karena ratsy fanahy? Sa nampanetry tenanao ka nanomezanao voninahitra n'Andriamanitra tamin'ny fahafahanao mitsinjo ny hafa ohatra ny Kornelio menakavy ohatra. Tsy mampaninona, Andriamanitra tsy fahavalon'ny arenantsika. Raha ohatra tsika ka ilay Josefa avy any Arimatia izay nandrasan'Andriamanitra sy ny tehiriziny ny arenany mba afaka anao fahasambao ilevenany. Izany hoe misy teny pampaherezana sy faminaniana avy any amin'ny Isaia mpaminany fa fahasampanankarena ny levenana. Efa voalaza meloa ny fisian'i Josefa avy any Arimatia sy ny fanompony. Ndre mandeha ihany izy no seho tao amin'ny soratra masina, tao amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy sy natongavan'i Jesosy teto an-tany. Fa sofa maty Jesosy manao ny asa fanompony. Le mpianatra tao hoe Josefa avy any Arimatia, mety simpolo ny sehonao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra fa indre mandeha ohatra ny Josefa avy any Arimatia. Fa le antom-pisina ny ilan'Andriamanitra azy no nataony dia tanteraka amin'ny fanompony teto an-tany afa-po tamin'ny Andriamanitra. Aza miala ny hafa amin'izay fomba hitondran'Andriamanitra azy fa mifatoha amin'izay fomba hitondran'Andriamanitra anao. Aza mierikerika mahita ny hafa amin'izay mety endrika famira-pirata ny hitondran'Andriamanitra azy fa mifantoha amin'ilay antom-pisina hijoronao amin'izay zavatra ampiasan'Andriamanitra anao. Fa ny zavatra sarobidy indrindra tiako ho fantatrao dia izao. Aza vela isy antony anankiray hitondra ny sainao sy ny fonao anapahatsapana fa ho tafasaraka amin'Andriamanitra ianao. Ajanono ny raisonnement fa miverena fotsiny amin'i Jesosy. Aoriana ny fahafatesana dia mijanona io raisonnement io. Misy tontolo miandry mandrakizay izay miandry ianao ilay izy. Ary tadio fa tsy misy afa-tsy Jesosy ny lalana. Anio ny fotoam-pamonjenanao. Hoy izy ny Hébreux 7:5-10. Baiboly dia tena miteny mazava ny tenin'Andriamanitra. Izao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreux 7:5-10. Raha tao hoe anio raha iain'ny feonareo dia aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Afaky misafidy ianao ilalao hafa eto an-tany. Fa rehefa tonga ny fotoana ilay hafa tsy holalovinao tsy ho fandoro anao. Na Satana aza tsy azaka an'izany rehefa tonga, satria na izy koa aza ho maisikila. Aza manaiky toetra sy tavela eo ianao miala amin'ny fahotana. Aza mamatotra ny fonao amin'izao tontolo izao fa manetretena miverena amin'i Jesosy. Miverena an'io fa miantso anao Jesosy. Tianao izy. Tsy tiany ho faty mandrakizay ianao. Tsy tiany ho faty ao anatin'ny fahotana ianao. Maro anenina nenina tongany fa azo elany zany androany. Anizany izy ianao miverina amin'i Jesosy dia tadio fa miandry anao izy. Aza mifikitra amin'izao tontolo izao, aza mifikitra amin'ny voninahitra mandalo, aza mifikitra sy mandoto fo amin'ny zavatra tsisy dikany. Sain'i Davida mpanjaka nanipy ny satro-boninahiny teo anatren'Andriamanitra. Tsy misy ilana ny olombelona raha tsy misy Andriamanitra zany. Ny antom-pisian'ny olona dia hiaraka amin'Andriamanitra, fa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona ndroasiny tao edena. Aloha tsy misy toy izay misy fa tsisy Andriamanitra. Rehefa tonga tany amin'ny elona mpanan-karena dia nahita fa tsy nisy dikany volany ny areny. Ilaina ny vola fa tsy misy ilana azy any amin'ny mandrakizay. Azo hividianana fandriana izy fa tsy miantoka ny toromaso eo amboniny.
afaka ividianana famantaranandro fa tsy ampitombo ny andro eny anao ny indre mandeha azy. Afaka anaovana fety manetriketrika be amin'ny mariage fa tsy antoka an'le pisy sy le fiadanana amin'le tokantrano. Eto tany ihany ny volany miasa fa ny mandrakizay tsy misy ilana azy tsony. Raha izy Jesosy fomeny fiadanana ianao, raha izy fomeny fahasambarana ianao, raha izy fomeny fifaliana ianao, mivereno. Lera-panan-karena nanam-bola be fa tsy afaka namonjy ny akoana ny volany. Za tsy fa valo fananantsika harena e. So misy mitendry hoe mitifitra panan-karena paster, Jesosy no nitifitra nireny voalohany rehefa tsy mendrika ny toetrany. Fa tsy za manamafy fotsiny ary manaitra hoe tsy mahasoanao manana ny zavatra rehetra tsy misy Andriamanitra zany. Fa raha manana ny zavatra rehetra misy Andriamanitra ianao dia tsy misy zavatra anananao ka tsy afonao an'Andriamanitra zany. Satria ny fonao tia an'Andriamanitra. Tsisy fanerena, tsisy fanentanana, tsy mila fanairana fa mandeha ho azy rehefa tena tia an'Andriamanitra. Raha mbola velona ianao, zarao Jesosy. Mety zany androany. Dia rao Jesosy raha mbola velonaina, tsy misy azo atao tsony rehefa lasa ianao. Zareo Lazarosy ny tantarany. Tadidio fandray androany izy valy ny fiaretanao. Izy valy ny fijoroanao. Izy valy le fiainam-pahamarinana imehezan'ny olona anao iny. Hoe io koa efa tena zavatra mitonatorana nefa jereo nefa amin'ny tsy fahamarinana dia anao mandà. Tadio fa ho avy ny fotoana anankiray. Ho avy izay andro izay. Ary izay andro izay, le tiako hitsikinao satria azonao ny antoka amin'ny fotoana ilanao eto. Na ho avy izy dia fakahita aminy ianao akarina, na ialeto ianao dia eo naminy, ary tsy maintsy fakahita aminy. Ilainy ianao ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra, fa faniriny raha tahaka ny fanambinana ny fiainam-pananao koa ny korinana izany eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Totsika itentanina mafy be ho an'ny Tompo. Aza misy miala fa hivavaka hiarakitsika ny amin'izay teny izay rehefa avy eo fandray vetivety ny filazana. Halleluja. Mangingintsika izany. Halleluja. Miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy hanatanteraka ny fanatitra sy izay ao am-ponao, izay ao am-ponao. Tena meo an'Andriamanitra mihitsy ny ao am-ponao. Ataovy azo antoka alohan'ny anoloranao ny fanatitra hoe hiverina amin'Andriamanitra ianao raha ohatra ka tsy tafaverina taminy. Raha lavitra anazy ianao dia assureo tsara hoe tena vonina ianao hiaraka aminy foana. Amen. Tahaka izao indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana rapitso eto ny fotoanantsika. Manomboka amin'ny fitora maraina ny fotoam-bavaka faranana ny fandraisana fanasan'ny tompo. Eto ny fotoanantsika rapitso. Dia ny amin'ny araka nefa tenenina eto foana moa zany misy ny fotoam-bavaka izay tanterahana eny amin'ny quartier vitsivitsy eto Antananarivo rehefa sabotsy hariva, lahady maraina sy lahady hariva. Dia manatona an'ireny pasteur ireny ianao fa misy fotoam-bavaka dia mba aninona moa ny anton'izany ahafahantsika tsy varim-bariana. Amen. Ahafahantsika tsy tena afaka makaina kely, tena ilaina makaina ary mila makaintsika. Fa indraindray sao dia variana loatra ianao, sao dia variana loatra ianao dia taitairina kely. Amen. Dia nizahatra mahafinaritra zao amin'ny latsinainy zao tsy miasa. Alleluia. Mino fa be tabe ny hamonjy sekoly. Alleluia. Dia asaina tonga aloha ny tompona andraikitra mandamina ny seza sy ny rehetrarehetra ao satria fantatra fa ho be tabetsika amin'ny latsinainy no avy hamonjy sekoly. Sekoly latsinainy manokana ho an'izay mbola tsy malala misy vaovao dia ambara eto ihany. Latsinainy sekoly mpamahana olana amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany. Dia ny talata amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany ihany koa sekoly
mpanasitranana ary ny alarobia dia sekoly ny tokantrano izay tanterahana etsy amin'ny super U Analakely. Super U Analakely deuxième étage. Dia ararototsika reny fotoany reny sekoly tsy andoavam-bola tsisy écolage. Fantatry fa misy fotoany ianao sahirana mihitsy andoa jirama andoa écolage rehefa tonga any amin'ny sekoly ianao sady tsy alohanao ny jiro amin'ilay sekoly tsy alohanao ny tsisy écolage eo. Dikan'izay tena ho anao ilay fotoana domikely ny eo akaikinao foatra mitady atory izy. Domikely ny eo akaikinao amin'ny latsinainy koa itsika hoe manam-potoana hoe talata larobia. Alleloia. Dia araroty reny fotoana reny. Araroty reny fotoana reny arantsika amin'ny tompo. Ny zoma eto amin'ny fotoana antsika. Dia ny sabotsy mazava ho azy. Zoma amin'ny 4 ora, sabotsy verina ohatran'ny takany rapitsany amin'ny 7 ora maraina. Aza dino miaino ny radio hvkl-mission amin'ny 90.8 FM. Dia misy koa ny fandaharana eny amin'ny Kolo TV vao maraina be sy eny amin'ny Amitié TV ny weekend. Tadidio fa reny fotoana reny tena ho anao reny. Ndao tsika hitsangana. Ndao tsika hitsangana dia hainjiro ety anoloana ny tananao ary. Mivavaka tsika raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo. Mankasitraka anao zay satria mbola manana fotoana foana ianao hikarakarana ny fiainanay. Mbola sy tonga ny farany ary mbola misy ny azo antenaina tompo. Dia ndreto zay miaraka amin'ny fanatitra sy fahafolo-karena ihany koa sy ny sakrifisy atolotra am-pitiavana tompo tahio ny tsirairay avy. Jerevo ny fiainany tsirairay avy Andriamanitra. Fa mila anao ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Alohan'ny vavaka dia tia plazantsika fohy fa raha pitso tena fotoana spesial izara amintsika tsy ambara telo-pahamarinana mahakasika momba ny atao hoe ny famonjena ao anaty fiombonana raha oharina amin'ny fanompona izay anirahan'Andriamanitra antsika. Dia inona ny ifandraisan'izay famonjena ny asa robidin'izay dia hitanao fampianarana anankiray tena hoe tao anaty fitokanako manokana na manginy Jesosy ana zava-baovao izy mandiso ireo karazan-javatra mety mahazatra renao amin'ny asa fanompona maro kanefa nantsian'Andriamanitra antsika amin'ny endriny vaovao indray hitantsika tsiray avy Andriamanitra sy tehaka alohan'Andriamanitra ao anatin'izany. Alleluia. Le izy mahafinaritra amin'ilay izy rehefa hoe akariny ianao dia tena tsy tian'Andriamanitra kely hisy petana fa hatramin'izay petina faran'izay bitika indrindra mety mahazatra anao dia esorin'Andriamanitra daholo. Dia alohantsika menakavy samy miondrikondrika sy miakoakoaka amin'ny fahamarinana eo apototry ny tongotry ilay misy dia pantsika sady feno voninahitra mimpamonjitsika tokana sady marina Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompontompandao ity atanana mafy be ho azy. Alleluia. Nareo ve tsy mahita n'ilay tenin'Andriamanitra androany hoe manahitra Andriamanitra ny amin'ny fisokafany fanahy? Nareo ve tsy mahita hoe ny androm-paina eto ambony tany na izay manambe ara misy fotoana tsy mahita fiadanana izany. Reny mihitsy no tsy mahita tory amin'ny alina. Fa zao tsy raha tsy akorenora manambe koa fa manana an' Jesosy. Rehefa tsy mahakasika ny fonao izy tovatra zao ny fonao rehefa tsy mahakasika ny foko rehefa tsy raiketako aina dia mahasoa. Fa raha mbola maharary aina dia mbola mila mifanampiana atao mila mifanampiana mila mifamonjena tsy mahasoa zany le izy. Zay mahatonga antsika rehefa mivavaka Jesosy hoe ninninona zavatra tsy mahasoa na arena na volana iny dia aza atao tonga eo amin'ny fiainako misy tsy mahavita mivavaka amin'izany iny satria ilainy ihany le izy na tsy mahasoa azy azy. Tsy ny mahasoa ny nofinao fa ny fankahitanao aminy. Zay mahatonga an'Andriamanitra tsy maiky ny amaly anao amin'ny zavatra mahatery anao fa mijery ny farany hatramin'ny voalohany izy mahasoa sy mampijoro anao ve izy hifankahitany aminao ve le izy dia ataon'le izy. Mahita amin'ity takarivo ity fa tsy misy kristianina taraiky izany intsony raha neny ny trompetra. Amen. Satria mifonao tsy raikitra amin'izao tontolo izao fa ao amin'i Jesosy rery. Ataovy tea-tanana mafy raha ianao izay olon'izay. Amen. Alleluia.
raha io mianaran'i jesosy misaotra anao a nyty takarivoty makasitraka ny amin'ny fotoana androany misaotra ny amin'ny fitantanana ny amin'ny fananganana ny amin'ny fampijorona anay ho lehilahy sy vehivavy araka ny sitraponao misaotra ny amin'ny teny fa mamerina anay mandrakarivo ianao ty zay jesosy atsangano tanao dia teneny jesosy ty jesosy androany arivo tena manantona anao a meko anao ny foko meko anao ny fiainako anao mandrakizay jesosy miandro ny fiverenanao a fa tsy maintsy ho avy zay andro zay ary fantatry fa ho isany jesosy manaiky aniodiovinao sasao amin'ny teninao amin'ny rano jesosy mba adio tsisy petina ny fanahiko ny aiko ny tenako ny momba manontolo atolotra anao momba jesosy ho fanaka voafidy hitondra ny anaranao hitondra ny fahatsaranao mandrakizay sotra jesosy atsangany ny tanan'izay vonina hitory filazany tsara sy anambara ny fahamarinana ndao hityantanina mafy be ho antompoko tsika reo fotsiny raha mitory sy mitondra n'le afo ny teny amin'ny manodidina atsika na folo na ohatr' izany nitokatra amin'ny manodidina dia mandeha mihitsy ianao mandeha mpafantatra an' jesosy any ato avara-tanàna mandeha tsikelikely raha mandeha tasy d'huile fotsiny tsika ireo angamba afaka roa herinandro efa tsy atsony ny fotoam-pivoritsika fa tonga daholo ny olona tena mangeta entan' jesosy aza tambazana paty ny olona aza tambazana mofo gasy aza tambazana vary aza tambazana ninina ampy sy fenony hery ny filazantsara anova ny fiainam-panahin'ny olona ary anova ny fiainan'ny olona rehetra zay misy eto ambony tany tsy anampiana tsy analana zay teo amin'ny azo fijaliana fa zay nataon'i jesosy rery ihany zay ny fahamarinana sady zay asiotehaka mafy ho antompo hoe halleloia fotoana tsika ara-pitso eto amin'ny fito maraina mino aho fa hitondra sy taona ny havana matsakay izy ianao ao anatin'izany fotoam-pivoreny zany mino aho fa raha-pitso ny pratika ny fandraisana amaly eo fiainan'ny olona sady amaly eo amin'ny fanahinao zany amaly eo amin'ny ainao zany izy fiatraikany eo amin'ny fiainanao ihany koa zany raha-pitso jesosy manokana dia niteny hoe halleloia fotoam-piombonana amela mariky ny amin'ny fisinao eto an-tany zany fotoana raha-pitso izany afofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo dia kasitraka anao zay jesosy misaotra amin'ny teny fiainana misaotra amin'ny fanairana misaotra amin'ny famerenana misaotra amin'ny fananganana misaotra amin'ny teny mpahamarinana halleloia misaotra amin'ny zavatra rehetra izay ataonao eo amin'ny fiainanay mino fa voatany tsara iavy izay tonga eto ny fiainam-panahiny ndrindrindrindra ny ainy tena hita an'izany atao hoe fiombona sy firaketa-po aminao zany mino fa tsara iavy androany dia anapatsapana hery vaovao indray sofla vaovao indray iazakazany miaraka aminao raha mivoketsy dia anapatsapana fa atopoko jesosy ary atopoko mandrakizay izy tsy avotsitro fa Andriamanitra ty asina n'olotra ny aino ahy ka nanako fifaliana sy fiadanana mandrakizay ny fisiny eo amin'ny fiainako satria ho avy ny andro ampakarany ahy hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mpamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana amen ho avy ny andro iverenana